azoko tamin'ny telefonina. Sincère condoléance rahalahy, ary mizara alahelo aminao. Antena moa lavitra be aty an, ka tsy hita hoe inona ny atao fa jerena ny présence ny monde justice any Toliara dia ambalazalazao ihany amin'ny programa, amin'ny fandaharam-potoana ny fianakaviana fa dia mahaiza mionona fa Andriamanitra no mandahatra ny zavatra rehetra. Mahaiza mionona. Zay ny amin'iny fa hiditra amin'ny inona dizy teo amin'ny resaka tsika hoe resaka ny any atsimo ihany tsika satria tena mahamenatra ary tena manala baraka reo olona. Nanontany aho androany hoe mba inona kay ry zalahy? Ay dia resaka koa tsika momba an'le hoe lasy zao. Lasy zao an. Nanontany aho androany hoe hono ary zalahy, mba inona kay ny fiaran'ny préfet an'i La Réunion? Na mba inona re ny fiaran'ny maire-ny La Réunion na Saint-Denis? Satria izany mba hoe ohatran'ny hoe renivohitry La Réunion zany raha zay fitenenina azy. Dia tonga dia hoy le raha namana, hoy le akama hoe tsy kadiaka aloha e. Inona ho any idiran'ny kadiaka amin'izany le izy? Tsy kadiaka aloha e. Etsiketsika be ny olona ty hanampy an'i Madagasikara ary ny farany tena ahian'ny olona dia hoe ho avy indray ny entana dia ahodin-dra malagasy ho any am-paosiny. Nisy raha namana tao amin'le vaovao tamin'le tsy ho vaovao fa ohatran'ny tatasika nataon'ny RTL Réunion dia miresaka momba an'le fanampiana ho an'i Madagasikara. Dia hoy izy hoe tamin'ny taona 3 zay hozy izy efa nanao an'io zavatra ataonareo io. Ka ny olana hozy izy dia ianao manao fa mihodina any amin'ny paosin'ny mpanao politika malagasy ny vola hoy izy. Créole io no manao témoignage directa amina radio tamin'ny lahady io. Tena marina zany tompoko. Tena marina. Ary amin'izao fotoan'izao zany vao maika tena marina satria ny antony dia zao. Raha ny fanampiana azon'i Madagasikara raha atao mitambatra sotro ronono rehetra fa somary reraka aho. Tankeo aho efa tamin'ny 5 sasany aho vao mindava tamin'ny asa natao. Dia mihoatra ny 1 milliard ny fanampiana ho an'ny Covid-19, ho an'ny fanampiana ara-tsakafo, ho an'ny fanavotana ireo société malagasy sahirana ka voatery mandroaka-piasa na manidy toeram-piasana. Tsy ferana amin'izany moa ny fanidiana avec machiavélisme si l'on peut dire, ny orinasa triplé sy ny Tico no ny vengeance fotsiny. Mahery ny 1 milliard ny fanampiana azon'ny malagasy, 1 milliard de dollars azon'ny malagasy tamin'ny fanampiana avy any ivelany. Zao ny zavatra teneniko antsika.
Ampilaharina amin'ny malagasy mijoro mandritra ny adiny 4 ao anatin'ity masoandro gaingaina hiandran'ity filoham-pirenena, zany hoe le filoham-pirenena zany lasa mpizara vary na manahy vary amin'izao fotoana izao. Tsy nisy teto ambony tany tompoko zany iny Deng Xiaoping zany na Mao Tse-tung mitondra vary 1000 tonnes de mizara an'io. Lasa mpizara vary zany ny filoham-pirenena malagasy, tena bandy kely manahy vary mihitsy. Iny zany mba hanahonana amin'le hoe nisy tsy hita tany amin'ny lalan'le izy, aiza ny affectation amin'izy, tsy za fleurir koto malala rery mametraka doty amin'izany. Fa manontany daholo ny vahoaka malagasy fa mba nakaiza le sôsy, nakaiza ny sôsy ribaina fa tsy io fotsiny, tsy hoe oeraoera amin'ny fizarana vary atsasagony na ray gony le malagasy. Ijery vaovao azo teo de manao portion lalana asa 2-3 kilometra izy any Antsirabe de fa poera be ohatran'ny tena ho za hoe marika fa mavita autoroute le ry zany. Iny autoroute efa sy ny avenir Rajonao Ramampianina iny aloha de aiza iny amin'izao fotoana izao, efa tokony hanomboka tany amin'ny taona 2019 volana febroary tany ho any na marsa no vita siny tany Chine ny resaka lalana autoroute tana Tamatavy. Ary raha tsy diso efa nisy appel d'offre nalefa tamin'izany satria ny sinoa na ampindraminy aminao raha ny vola de tsy manaiky mihitsy izy raha tsy izy ihany no manao an'io. Aiza io lalana autoroute io amin'izao fotoana izao? Mbola manitatra kely amin'izany. Aleo hazava aloha zany. 1 milliard hoy de mody miparata izy mivarotra manatitra vary, manahy vary, de iny ianao menakavy tavelo eo, fanina koa le bailleur tsy maharaka hoe ary na lasa ry, tapitapoka misy Toyota efa manjato ny vidiana, mahavelona sady mahavoky ve reny? Fitondrana mpanao spéculation koa zany. Bricoman, hoy ny akamato. Fa le malagasy moa zany tsy malala arak'le tenin'le diplomate anankiray zay hoe ny problema ne Fleury ary niteneniny rahalahy tamin'ny Raliny koa tany amin'ny hafa diplomasia hafa tany satria tsy mitovy ny andraikitra raisinay sy ny lalana andehananay, ny azy any amin'ny vakoka, ny na aty amin'ny lalana hafa, lalapoza hoy ry zalahy. Ny problema ne Fleury tenareo malagasy tsy taika akory de ahoana moa no ahafahana manao an'le zavatra raha ohatra hoe misy mesure raisina sy ny karazany. Mesure par échange de correspondance no ataonay aloha, fa raha amin'ny niveau amin'izao fotoana izao dia nareo malagasy ihany ny tena tompon'ny lakle. Marina loatra zany leso marina zany rangaho satria on se tutoie. Marina zany nefany tsy azo menatriny koa fa mbola tena marary amin'le malagasy ary mbola matahotra mafy izy tamin'le namonoana azy tamin'ny 7 février iny, ary tena traumatisé mihitsy le malagasy satria fatin'olona mikararana ane tamin'iny. Mifitahana ane le malagasy tena mifitahana le malagasy. Ary zay no misy mampagaga kely ahako amin'ny ray aman-dreny Didier Ratsiraka. Tena niteny izy tamin'ny teniny tao amin'ny Carleton hoe
Andeha hamono olona zany nareo, matoa hiakatra eny Ambotsoroatra. Io nefa izy zao miaraka fanoson-damba amin'ny Andry Rajoelina. Mampagaga ihany ny politika aloha rehefa ataony koty a. Mampagaga ihany ny politika hoe misy an'izany teny mivoaka zany, tsy mivadika akory ny siècle na ny dizaine d'année, décennie iray de efa iny ianao eo akaikin'le olona ary anisany miaro an'le olona. Gaga ianao raha nihainao an'izany taritra moa nihainiko fa efa fantatro hoe nalefa indray mangalaza mono afo. Miala tsiny aminao a professeur. Fa de maninona ianao no manipulen'ny olona ohatran'ireny ka manala-baraka teny ohatran'ireny. Sa anao no miteny fa milamina ny firenena. Tatitra ny azoko aho fa raha diso aho de miala tsiny. Nala-baraka teny. Izao irahany ianao Andriamatoa Andry Rajoelina. Amin'ity herinandro ity ianao de jereo ary maika ny any atsimo fa miteny aminao aho fa tena mijaly ary mijaly ny zaza malagasy. Mijaly tena mijaly ny zaza malagasy satria sady tsy mihinana rano madio amin'ny toerana sasany. Lozanao mividy 4x4 re tompoko, double cabine, tao amin'ny autodiffusion nividiananao azy, fa maninona raha camion citerne mitona rano ho an'ireo vahoaka any Tuiliara zay nifidy anao no nataonao. De zao ianao vonjy akelika fotsiny, asa kelika, parady. Manjary le olom-boafidy, le olona nanohana anao tany Tuiliara ny sahirana amin'le vahoakany hoe ory Roberto ory Siteny izy koa ty ao amin'ny haute cour de la justice, ory zalahy laitra neny napiditra anay tamin'io ny rano ty tsy tonga. Efa nisy nanomboka nanao pipeline mahatratratra any amin'ny 200 kilomètres nataon'le mpitondrana teo aloha. Fa naninona rana jereo le 4x4 letra mivangongo ao Antananarivo daholo. 4 miliara ny lany tamin'ireny fa aiza nenay mandalo fotsiny vary ray gony de samy miala de misy savony. Tratra ny fanontaniana na de le maso mangano an'ny vahoaka fotsiny raha mijery an'reto rabokiny anankiroa, bokony be manko izy ireo lahy reo. Matsiaro voafitaka na ny olom-boafidy any amin'ny faritra atsimo ary amin'ny fihetsika ataonao ry zany. Andany ianao tena miteny aminao andany ianao mankany atsimo, baiko zay. Kereo ny any amin'ny faritra atsimo. Fa tsy lozanao indray hoe makany ianao de sady mandalo ao Fort Dauphin ianao de mijery mibizina amin'izay tokony atao miaraka amin'ny Mauriciana ao Fort Dauphin. Efa fantatra mazava anie le tetike. Ataony etanao ry zany, andana jereo manaova madaraidy any amin'ny faritra atsimo, vereny fanondroany, eto ny camion citerne rano no teneniko eo. Fara-fakely mila camion citerne rano any amin'ny 20 any amin'ny faritra atsimo. Satria ny rano no mahavelona ny olombelona voalohany indrindra. Ny rano madio. Moramora ve zany hoe raha misy orana latsaka de angonina aingana le rano potaka.
sao dia tsy fantatrao Antananarivo zany, sao dia tsy fantatrao vahoaka an'Antananarivo zany hoe misy retapo amintsika ane, misy zanatsika ane any atsimo any, tena rachitique. Un jeune, un enfant de 9 ans tsy nitsangana hatramin'izay niainana dia mbola olona ohatran'izany no toahana ny Garatsiraka Didier ary bolangina mihitsy. Za moa tamin'ny antsaso ndraindray za président ary ohatran'ny miditra ny saosy fa mebogosy ianao, lasa metanora mihitsy ianao a. Dia somary meme moa izy. Izy rehefa misy ny saosy sy ny pouvoir dia bolangina izy. Tsy rariny kosa angamba Andriamatoandro Rajoelina raha ny tena marina hoe na dia hoe ny fitiavanao amin'ireo mpiara-miasanao any amin'ny faritra atsimo ireo fotsiny ary raha mivadika aminao ny ireo potika anao. Idéal son, izay ny anaran'ilay ranama anankiray. Idéal son. Ary nepatreka aveo moa tsy atoko isan'ireny e. Tapitapoka eo izy Betsimisaraka, tapitapoka eo izy Antandroy, tapitapoka eo izy Bara, tsy hainao intsony hoe inona ity olona ity na aiza ity olona ity. Tapitapoka eo izy HVM, tapitapoka eo izy ary amin'ny loha amin'ny Mapara. Safady aminao any epatreka fa tsy zazakely ka hoe andenganao. Tratako izao ianao ary nisy vavolombelona fa ianao no mitondra an'ilay sakosy feno vola tao Abelera tompoko. Azo hatramin'ny ndainga aho. Ary ianao koa no nanidy ny Viva. Zao tsy haiko ny antony hoe inona ny tena hoe zavatra sarobidy aminao ka ahatonga anao hoe ho sénateur any amin'izany atao hoe Tuléar zany. Tena miala tsiny aho. Miala tsiny aho. Mba atao ny entanao Andriamatoandro Rajoelina na herinandro ary ianao na tapa-bolana mijanona amin'ny Tuléar. Tena mahamenatra loatra ny mahazo amin'ilay mpiarabelona, le mpirahalahy, le rahalahy. Ray firenena de la réunion. Ilona kely no mitsangana manampy amin'ny Madagasikara. Inona moa ny dikan'izany tompoko? Fa maninona ny tsy gouvernement frantsay no manampy amin'ny Madagasikara? Misy sens diplomatique profond zany. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo ny idiran'ny fahazo faharoa. Raha i Afrique du Sud hoe zao no tena mikovokovy gabarit amin'ny Madagasikara ny habeny. Dia ampiany la réunion dia anaiky Afrique du Sud. Honao tompoko? Tsy tena insolence ve zany na hoe offense par rapport amin'ilay notoriété an'ilay fanjakana sud-africaine. Fa par rapport amin'ilay fitondram-panjakana malagasy dia la réunion manampy. Satria tsy aninona ilay fitondran'lahy. Tsy aninona lahy. Dia ny malagasy misary mianatra, mitapy inona filaza zany? Mitafy hianatra miaraka amin'ny lahy. Noho ny adalàn'ny lahy. Sy ny hafetren'ny lahy ny vola tokony handeha ary tsy fantatro hoe nakaiza na nakaiza. Mba miandry any ny vahoaka malagasy hoe tia ny décompte e.
tia vola azy de retiny engagement rehefa mba mivoaka eny tsefatsefana eny écran plany vidina firy millions 30 millions 100 millions mivadiny lay ihany mivadiny akaman'lay ihany manao ny contrat ny dika an'izany message diplomatika amin'izany ry vahoaka malagasy raha tsy azotsika menakavy de aza avaiko aminareo hoe midika zany dia tsy mahavita ininona ary tsy vao maîtriseny le filoham-pirenena ntsony ny fitantanana amin'ny Madagasikara ka voatery tsy maintsy ny hafa manampy zany fiasan'ny société civile zany fiasan'ny diaspora zany fiasan'ny malagasy manangona manao mobilisation sensibiliser malahelo amin'ireo piray tanindrazana zalahy misolitika sy misinanina amin'ny kadiaka sy amin'ny ena matavy sy mifiadanana amin'ny chateau fa le malagasy mihinany ay samy malala ny toy an'izay samy malala ny toy an'izay ka rehefa tsy hitsangana koa de alao ararotin'ny olonao message amin'izany de zay ny tena message hoe tsy vitany Andry Rajoelina ntsony il n'arrive plus à contrôler à agir dans le bon sens pour trouver des solutions et des résolutions. Ahoana moa ny ananany an'izany zany général Ilaka zany Elaka zany ny filohan'ny BNGRC ny karaman'ny BNGRC raha tsy voalohany ary raha mba miresaka amin'ny vahiny izy faute de français zany tompoko ry zalahy manana labara général mena fotsiny oa où est-ce qu'il a trouvé ce gars-là? Il a participé au coup d'État en 2009, disais-je. Mais c'est vraiment, vraiment pathétique, là. Elise. Indray zany anaty zany lalena Fabricio zany za mivaky loha aminareo fa za enony felo izy teniteny foana azotsika efa ny olona raha ohatra miditra amin'izany hoe manampy ohatra ampiny Portugal efa amina milliers d'hectares amin'ny may de tsy maintsy satria ao anatiny resaka amin'ny environnement sy ny karazany may ny ala tany Portugal tany Espagne taty Frantsa mifanampy ny Europeanina satria voalohany indrindra mendriky ny ampiana le firenena fa tena tellement izy glady be le amina milliers d'hectares ny may mety misy fiantraikany amin'ny changement climatique zany miazakazaka ny vazaha miazakazaka ny Europeanina mifanampy zay zavatra hafa zay misy cataclysme naturel de miazakazaka ny olona mifanampy fa ity tsy cataclysme naturel azafady tompoko naturellement provoqué par maladresse, par négligence, par incompétence et par manque de conscience aussi. Satria raha vola tokony alefa ho any amin'ny mahantra hividanana citerna mitondra rano ambulance ho any ambanivohitra
hitondra ny vehivavy hiteraka any amin'ny hôpitaly na any amin'ny dispensaira dia navadiky ry zalahy double cabine na Toyota daholo dia ny autodiffusion no mahazo tombony ao anatin'ny afera. Samy mahita an'izany tsika rehetra. Raha mba mahitsika Mitsubishi ohatran'izany, c'est pas tellement beaucoup, hein? C'est pas tellement nombreux, hein? Zahay no mahatonga antsika miteny hoe Batao ny entanao, Andriamatoa Rajella, lasa ianao makany Toliara, any amin'ny faritra atsimo. Par avidité, oui, c'est vrai. A pu les Malagasy. Io sisany farany andrasana toky aminao. Ohatra manopanay Malagasy ianao raha zany stade Mahamasina zany no teneninao hoe io faliko Zabe 70 millions de dollars. 10 millions de dollars manao an'ity, manao an'ry, école ray. École ray. Roa. Ny vita an'lahy dia ohatran'ny tena hoe navita ranomasina be mihitsy alahy. Moa ozy ny ray aman-dreny zay hoe mainka fa ranomasina ozy, ranopotaka ary manonja. Asa inona no anatin'ny sain'le bandikely tena tsy fantatra. Roalahy izy a. Tsy fantako hoe inona no anatin'ny sain'ireo bandy ireo. Fa dia tena tsy maintsy hoe tena le fiainana ve zany dia tena tsy maintsy hoe lamba akaiko dia na mahantra eo ary lahy tsararahako fa za misidina amin'ny jet privé ako. Zaho aho miteny a. Aho miteny tsy ampoizina la nidinan'ireo vahoaka ireo ary eo lany taraiky amin'izay fotoana izay. Afatra kely ho angara Tsirahoana. Zao ny afatra bainina. Raharaham-pirenena araky ny teneniko na ny raharaham-piangonana na amina maha olombelona eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy maintsy misy foana amin'ny fotoana tonga ny fandoavan-ketra. Efa niteny a. Henoko tsara mihitsy ny teninao hoe tsy mbola zao io ataon'ny Fleury fa ao aoriana kely. Zany hoe d'ici quelques mois. Henoko izay. Tsy ianao tompoko mibaiko ny zavatra ataonay. Fantatray ny zavatra ataonay. Fa tsara hoeninao zany Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny mpanolontsaina manokana anao any amin'ny coulisse dia efa mikaozy hoe tsy ho elo ity zavatra ity. Fa tsy mbola izao aloha. Tsara ho fantatrao ary tokony hoeninao zany Ray Andry Rajoelina. Ka raha mahatsapa ianao fa tsy ho elo ity, tadio fa tsy hisy hanome sentiment aminao. Tsy maintsy tsaraina. Fantatrao ny tokony atao. Tsy vola fa mila famarinana malagasy. Azonao atao tsara ny miantso aho. Fantatrao tsara anie zany hoe aleo milaza ny marina dia mahazo immunité. Oui. Izao no nataon'ny zalahy tao raha Fleury, izao no tao sy ny karazany. Dia hijory vavolombelona sozika sa aloha eto. Fa rehefa tena mandela izy dia arovan'ny fitsarana avy aty an-dafy zany. Dia ho voasoratra tsara ao amin'ny tantaran'i Madagasikara ianao hoe tany amin'ny voalohany ilay rangahy ity mpamadika, fa tany amin'ny farany izy dia nitsinjo ny intérêt général ka nilefitra tamin'ny fitsarana tamin'ny zavatra izay nitranga tao amin'ny firenena. Misy ain'olona latsaka tao, maromaro.
misy zavatra maromaro amatakotr'isany miliara de miliara no navitan'ny olona arena. Tsy haiko nenao aloha fa raha mahita an'ilay zanaka ao trakitraky nify iny aho ohatra mivalaka ihany. Sa moa ny anaran'ilay daly iny ohatra mivalaka ihany, tsy nanahitra io koa. Zanaky ny olona mba intelligent ohatra ny rainy daholo fa le ty tena eny e, marina ihany aloha, naifa loatra le reo. Galala moa ny anaran'izy iny le nanapotika an'ny sirama. Raha fahita zany sirama zany izy no tompony andraikitra tao. Zany izy zany amaranako an'ito dossier ito zao. Tsy fangaviana fa baiko Andriamatoa, Andry Rajoelina, andana jereo ny faritra atsimo ary tsy any amin'ny faritra atsimo ihany fa any ambadimbadiky be tafo any koa dia efa semble-t-il efa mitaraina ny olona amin'ny asan'ny dalo. D'accord? Lasa ianao vonjeo ny faritra atsimo. Malakilaky ianao, na rapitsy dia rapitsy ihany aza. Dahoara, mba hiamihira kely tsika dia faitsika manao manaya wataonao tony sarindra mipitra na koa toirony fasitra moentindritra ny fokotea fa tsisy fiarovana manaino ataonao fandalovana uzari fatsiarovana uzari fatsiarovana sarangamba ratenizao tenibuna tiaianao uyawe nimetiatao mifandao sarangamba ratenizao tenibuna tiaianao uyawe nimetiatao mifandao manaya watono duniani kaniserana nakuwa twiruni mani tutufatapeana yanao fukifitifanatal sarafana izaltuniufi afininganana uzariatu sitanana uzariatu sitanana sarangamba ratenizao tenimula tiaianao uyawe nimetiatao mifandao sarangamba ratenizao tenimula tiaianao uyawe nimetiatao mifandao Favalu faisarakatu ni piavana ka nitariani nuifanutiana kara ifankaitanya
misy reo andro mamy toy ny fity tsy mety lany toy ny fity tsy mbola lany tsara ngamba raha tian'izao teny mbola tiariana Yahweh ni mety atao mifana tsara ngamba raha tian'izao teny mbola tiariana Yahweh ni mety atao mifana Arina zany manainy aminao rehefa jelona fa raha ialany any amin'ny faritra atsimo ianao vita. Misy olona indray miteny amiko hoe manoratra hoe aleo rangahy izy hidona amin'ny rindrina any fa inona koa no hanondronao hevitra azy a. Tsy ilay fanondrona hevitra aminy no ataoko eto fa fanavotana an'ilay malagasy malahelo miandrandra fanampiana. Ka na havaiza amin'ny fanampiana mahazo azon'ireo malagasy ireo, eny fa na dia avy any amin'ny fahavalo-pirenena raha dia raisina satria tena matinoana ilay malagasy, tena matinoana. Hiditra amin'ny votoatin-kevitra faharoa tsika amin'ny resaka lasa zao sady fampatsehivana. Amin'ny 30 oktobra ny procès amin'ny 7 maraina, izany hoe amin'ny valo sasany zany tsika dia efa miantrana, tongava maro, azo atao miziatsika mihitsy rehefa iny amin'ilay kolisy rehefa tonga ireto mpitory. Ary ao amin'ny tribunal de Paris porte de Clichy ho ilay teneniko. Fampandrana foana kosa, izay kosa aloha dia tenenina izay tsy azo atao mikasy tanan'olona, tsy azo atao ihany koa no manopa olona, fa azo atao kosa ny manao adjectif, mampiasa adjectif qualificatif. Araka ny teneniko anareo amin'ny kafaliana sy ampisaorana no itenenako anareo hoe tratra ny tanjona voalohany. Izany hoe tsy mbola nisy izany hoe taty andafy, tsy hoe taty andafy fa na hoe misy olona manao, na tsy fantako anga hoe zay vao mampiasa an'ireny atao hoe avocat ireny, efa nampiasa ihany taloha fa amin'ny zavatra hafa, hoe alohan'ny procès dia efa voaloha ny provision, ny honoraire nangatahan'ny maître. Je dis bien provision. Ny tratratsika ny tanjona amin'ilay izy ary misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika amin'izany ary eny boninahitra ianareo arak'ilay tenin'ny pastera akamatsika izay hoe Andriamanitra tsy mila voninahitra izany. Nefa na izany na tsy izany dia memboninahitra ianareo izay mipartisipe memboninahitra ianareo izay mipartisipe tamin'ny sy ny contribuer surtout tamin'iny opération voalohany iny. Mafimafy tamintsika ilay izy satria tsy afenina zany fa lalana hafa mihitsy ity lalana andehanantsika ity. Ary misaotra betsaka andry zareo, tena misaotra betsaka mihitsy
amin'ny fianakaviana Ravatomanga mamy. Nanory lalana atsika amin'ny hoe ay moa tena adinontsika fa azo atao no mitory. Tena adinontsika mihitsy. Adinontsika satria sahirana teo amin'le hoe aizintsika nahita vola ary ahoana no tokony atao. Nampiasa ny saiko mihitsy zany. Tena nampiasa ny saiko zany. Satria tena tsy afenina ho aho fa tsy arako rery. Na dia misy olona vitsivitsy, tokantrano 3-4 manampy aho ao ambadika ao. Atsona andro dia tonga, atsona alina dia tonga. Ary tena manampy. Tena manampy. Toy ny anabavy mihitsy moa zany no andraisana azy ireo. Tsy be resaka fa tonga dia action. Manana rahalahy koa ianao mitena any La Réunion any, dokotera. Tsy be resaka fa tonga dia action. Misy akama koa avy any Cologne, any Allemagne, miaraka amin'ny Père Externe. Tsy be resaka ary tsy be kritika fa tonga dia manao. Tsy be palabra be hoe inona ny condition anaovana an'ity, inona ny condition ary fa tonga dia hoe mety zany takafandaoa. Gaga ianao misy olona avy any Angletera, avy any Rome. Le namana avy any Quimper aloha mba asiany aleo kely ary ny akama fa mainka mitady asa le akamantsika ny Quimper. Mba asiany aleo fa aza dia tsy hitako intsony tsinona le telefony rangahy. Avy any Inde, avy any Chine, Île Maurice, La Réunion, araka le teneniko iny. États-Unis, ho avy koa Canada. Aoriana kely efa nanao promesse ry zareo. Dia mahay tokantrano indray aloha kosa. Tsy mety le mandainga. Zany hoe rehefa tena atao zany le jerena le analyse-n'le participation sy le contribution dia mahita ianao fa tian'le malagasy ny tanin-drazana. Tian'le tanin-drazana. Tsy Fleury Rakotomalala no hoe tiany, fa le cause épouseny sy entiny Andriamatoa Rakotomalala Fleury. C'est vrai, sans déconner. Hitan'ny olona ary tsapan'ny olona fa mety io lalana io, dia tonga dia manao izy. Tratrantsika ny tanjona tokoa. Bravo. Tratrantsika ny tanjona. Fa tsy tratra fotsiny hoe ohatran'izao ny tanjona. Fa enoy tsara eto. Ho an'ny akama moa zany dia izao hoe ny tena tsy vitako le iantso isan'andro hoe atsonondrano, ça me prend la tête, ça me prend mon temps. Tena tsy arako toko fa hifonako Antanandroa. Fa eto ny andefasako ny hafatra. Izay azoko alefeto. Efa misy akama mbola tsy malala hoe rapide procédure kotsika, satria hoy le maître hoe c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Averiko foana zay. Izy manana ny arovana indray no mitoro ry zalahy. Fleury, c'est le monde à l'envers. Izao teneniko atsika. Non seulement tsika irecruter ireny enquêteur international ireny, ça coûte cher, c'est vrai, ça coûte cher. Fa en même temps tsika
mampiditra procédure. Dia ho hitanareo amin'izay zany hoe ahoana ny combat eto fleurir Kotomalala. Tsy voninkazo amin'izao fotsiny hoe tamin'izany andro ka nafantatra an'izany atao hoe ahoana ny raharaham-pirenena. Mbola boay kely tamin'izany ary tsy vitan'ny nianatra fa tonga dia nametraka ny zavatra haiko koa. Ka raha amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny olona marobe manam-pahaizana lavitra noho izaho miteny hoe ty le tiako ty ana, ty zao ny anina manoro-hevitra dia miala tsinona tokoa fa lafo zao. Lafo zao io satria androany dia nahazo telefaonina. No tsara, eto ny tiako ampitaina amintsika. Nahazo telefaonina tamina akamo anankiray. Fleurir, tratratsika ve nitanjona tamin'ilay izy ozy izy? Ianao tratra raiky aminy. Zao izy tonga dia hanome amin'ilay deuxième phase. Ore olona efa tsy négligeable ameny tamin'ny première phase, efa deuxième phase antsika zao. Départ satria 1000 € nomeny. Allô, isy transparence mihitsy, 1000 € nomeny. Fa 200 € anaovana dépense zavatra hafa. Tonga dia direct any amin'ny maître. Zany hoe efa miainga 800 € et plus zany tsika amin'izao fotoana izao any amin'ny tanjona manaraka. On est encore loin. Mais au moins efa miantso ny olona hoe tairo rangafa asitsika eo. Tokony hoenitsika malagasy any an-tanindrazana zany miasa saina anao hoe ahoana ny fomba andefasana vola any amin'izany avocat zany. Raha miantso ianao ka ao anatin'ny réseau atokisana dia atoranao hoe ary aterina ny vola dia tonga any amin'ilay avocat io. Ary misy malagasy manampy amin'izany. Misy any Madagasikara no teneniko zany, malagasy any Madagasikara. Fa hatreto aloha dia tena mahafinaritra ny réaction malagasy aty ivelany, monina aty ivelany. Za manko tsy te hiteny an'ilay terme hoe diaspora satria galvaudé izy iny. Somary drala ilay terme. Fa aleoko tonga dia miteny hoe le gasy, le malagasy aty ivelany. Miandry fandraisana andraikitra anao Andriamatoa Francis Pépin. Francis Pépin indray dia voisin de ville izy ary etsy ambany etsy izy no mipetraka. Miandry fandraisana andraikitra anao ary fantatra anao fa tokony vita mihitsy nefa ne. Dia aleoko tenenina direct eto. Zay zany tokony ho fantatritsika hoe misy malagasy tonga dia sa mandray andraikitra na dia fantany ara hoe tratra ilay tanjona dia tonga dia azony avy hatrany hoe miditra deuxième phase zany tsika izao. Sincèrement, tena resahako amintsika ny conviction atao anatiko. Tena matoky antsika menakavy, matoky an'Andriamanitra amin'ity zavatra ataontsika ity. Izay ny atokisako antsika menakavy. Aza matoky olona hoy ny soratra masina. Fa matoky an'Andriamanitra satria sady nafoiny kely nareo no nafoiny be ary fantatra nareo fa mbola ho avy satria le fitiavanareo n'ilay tanindrazana tena hitako mihitsy ary tsapako hoe rehefa ny vory nanao réunion téléphonique tamin'ny maître manko ankeo dia ozy izy mantsy anahy hoe
Ah, vous avez quand même bien travaillé. Hein. Vous savez, bon, moi je travaille aussi avec d'autres États africains. Ils sont rapides parce qu'ils ont de l'argent aussi. Enfin, pour le cas de Madagascar, Monsieur Fleury, vous avez bien travaillé. Et moi j'ai dit oui, je lui ai dit oui, non, c'est pas moi. C'est le peuple malgache qui veut en découdre. Ils veulent, ils veulent, du moins la population veut voir des résultats, du concret. Ils veulent, ce peuple-là, mes compatriotes veulent en découdre. Mais pour l'instant, satria mafy loatra le fean'ny fatin'ny Kararana tamin'ny 7 février iny. Any le izy oa. Ity ny lalana oa. C'est vrai aussi, vous n'avez pas tort. Je suis avec vous. Zareka amintsika zany zany. Seulement, malheureusement, Watika, rien n'est gratuit en France. Même si les gens sont avec nous, c'est pas quand même. Moi, je vois son bureau sur l'avenue, sur boulevard Rivoli. C'est pas donné, hein. Je vous dis, c'est pas donné pour un bureau au moins 200 mètres carrés, 300 mètres carrés par là. Ny café matsiro tsara tonga ao. Non, c'est pas donné. Ny notoriété an'le olona, c'est pas donné. Zay no mahatonga anahy miteny hoe efa mikitra tsika. Tsika tsy hoe hiady mafy, fa va faire des efforts, chacun de notre côté. Tadio fa mijanona araky ny teneniko tamin'le namako amkeo hoe, tamin'le akamo amkeo hoe, satria ho avy ny boky hivoaka takan'itony le hoe indigné tony, les indignés tony, karazana pamphlet zany, mampiomana anareo psychologiquement ao koa. Pamphlet zany maximum 20 pages na 25 pages. Mety lasany eo asehoako anareo. Ohatran'izao kelikely ohatr'izao. Maximum ty zao 5 pages ty. Tsy pamphlet ty fa fitaovam-pianarana. Dia mety any amin'ny 22 pages ihany ty. Azonao zao? Ouais, 15 pages. Dia ohatran'izao le izy a. Any amin'ny 7-8 € any ny vidiny. Zao zavatra teneniko anareo a. Ny amin'ny maître zany a, il m'a bien dit hoe, je suis avec toi, je suis avec vous. Zay moa zany on se tutoie satria zay mpinamana mifankahazo zay a. Fa ela zay mifankalala dia on se tutoie. Tiako tenenina amintsika hoe raha misy ny spécialiste amin'io zavatra ataontsika io dia anisan'ny tena number one io avocat io. Tsy nisy filoham-pirenena ka nandalo tany ny dosieny ka tsy lasa tany amin'ny varotsy ny fody. Niseho natanjaka zany Jacob Zuma zany fa vita an'lery. Niseho natanjaka zany adiniko moa le anaran'le président tunisien iny, zay malala Mbalazao. Eritsereko. Niseho natanjaka zany. Any manko zay no nanomboka mifankalala zany. Mia Ben Ali. Fa maty manko izy iny ny farany.
Zine El Abidine Ben Ali. Azonareo maty tamin'ny septembre 2019 izy. Ben Ali. Merci. Hafa ihany ny olona instruit sady cultivé. Zay no mahatsara ny auditeur amin'ny akamany e. Ity auditeur ty an'ity. Le olona cultivé sady informé. Lasitsika zany. Misikimponitra tsika miaraka, on va être solidaire. Ay de le any nateneko le tantara. De anoratra an'le boky de ozy izy matsy anahy hoe alao ny anarako ozy izy tsy miseho. De hoy aho mantsy azy hoe eny ara hoa fa atao pseudonyme ny andragah fa tsy maintsy misy kosa taratasy ifampisoratatsika andragah. Satria ny tena marina manko de zao. Io akamo io no parmi tant d'autres zany no niteneniko ary niangaviako hoe misy zavatra lesy tokony soratana andao mba ataotsika roalahy. Tsy vitako tsony le hanoratra azy fa ny grande ligne no meko an'lahy de lahy koa manana expérience. Moa tsy manao ela azy fa hita aminareo amin'ny teny satria zoko be izy. Dia ialahy manana expérience koa sy manana eny tena manana expérience apitsaka noho izao izy raha hoe resaka politika sur le terrain zany. Ary na amin'ny stratégie aty amin'ny superstructure koa ary. Apprécieko mihitsy ny ndray andro aho no fantatrareo zany olo zany. Ny ao aoriana koa neny manohana ara-tsaina amiko tsy za rery. Tsy vitako rery makarary-ndro be fa tena miteny anareo. Anoratra boky zany ve zao de ho vitako rery. Même hoe pamphlet 20 pages, 22 pages. Enjana be manao an'izany fa tena miteny anareo. Dia hoy aho hoe fa misy taratasy ataotsika roalahy satria zao le roa. Zay zavatra ataotsika izao de misoratra amin'ny tantaran'i Madagasikara. Karaha ohatra ka ny zavatra ataotsika mampiova ny tantaran'i Madagasikara ka andehany amin'izany atao hoe fandrosoana mahitsy sy marina ary madio. Dia fiera amin'ny taranakitsika ny orinany hoe dadabe anay sy izany Fleury Rakotomalala zany nanoratra ny pamphlet ka nampiova ny tantaran'i Madagasikara. Mbola fampiomanana psikolojika ihany zay le ataonay zay satria tsy maintsy misy etapy ny zavatra atao. Ary tsy afeniko anareo fa misy olona sady mijoro hisponsoriser an'le boky. Anareo am'izany. Vao androany zany nyresahana de efa misy olona sady intéressant zany bainina fa aleo financeko izy le olona. Tsy nateny aho fa niakin-drindrina teo ambony canapé. Izay no mahatonga ana miteny amin'ny akamako rehetra tao anatin'ny akamako raha olona be resaka ialao fa mandany andro fotsiny. Tsy miandrela mivoaka malagasy fa action sy activité zao ny ilaina. Zay, action sy activité. Ny asa sosialy mandeha, ny action koa mandeha. Fa raha mbola andeha hiresaka, andany andro ry amin'ny restaurant sy ny café sy ny karazany ry azafady tompoko. Raha anatona ny Fleury Rakotomalala ianao de efa ireo, anatona ny akamo ianao, efa ireo ny action ataon'ny akama, misy ny fitoriana fametrahana procédure, eto ny anjara brikinao amin'izay, autrement vous ne nous intéressez pas. Satria de davinao manipulena zay, na ho manipulena le association ametraka anao hitondra firenena, ka hipetraka devant ery avy eo de lasa hoe ataovy aloha ny asa ho hitan'ny vahoaka traverana structure ohatran'ny tony.
Ohatra hoe manao asa zay de manao asa miafiny zay de ohatran'izao tsy namany miafiny zay. Zara expose ohatran'iny. De ianao hiafinafinao ambadika eo fotsiny, azafady an. De exploitenao fotsiny zany ny akamo, tsy mety zany an. Tena azafady. Ka zay zany ny teneniko anareo de nanaiky le akama hoe bon soratana ny anarany. Tsy maintsy misoratra any amin'ny tantara tokoko zao, zao zavatra atao zao. Vao tsy ampy 20 taona koa raha nanaovana ny rova, nandoavana cotisation tamin'izany, vitan'ny olona sopatra nanala an'ileo Marcel Fleury. Tena ratsy loha. Tena ianao zany tena hoe nitarana nanaovako azy non seulement le hoe vakoka, mais en plus reharehan'ny taranaka ny orinany hoe dadabe anay rangahy ty nanao koa tamin'ny rovo io. Ary tsy hoe vola kely no meny ny tena. Fa mamaromaro ihany koa tamin'izany. De nasorony zalahy Marcel Fleury. Tena ahoana moa zany ifankatia Ngara Valomanana? Niezaka ho hanamela heloka fa miala tsiny tompoko. Miala tsiny. Tsy hoe manana rankinina aminy fa tsy olona ohatran'izany no tokony hitondra firenena. Tsy mety zany. Tsy olona ohatran'izany mihitsy no tokony averina hitondra firenena tompoko. Raha nisy ny fotoana tsy nisian'ny demokrasia tao anatin'ny tantaran'i Madagasikara, de ny periody voalohany tamin'ny sosialisma, de tamin'ny andron'ny Ngara Valomanana, de zao amin'ny andron'ny Rajoelina zao. Voilà. C'est clair. Firy ny mpanao gazety, firy ny mpanao politika, firy ny côtier voasambotra tamin'ny andron'ny Ravalomanana. Fierry entina amin'le avion, menoté ny olona. Firy. Tsy mbola nisy tao amin'ny tantaran'i Madagasikara zany hoe samborona, le mpanao politika de entina anaty avion de mbola menoté, de alaina baraka amin'ny olona rehetra ao anaty avion. Ka na olona mahafantatra anao ara, lasa mody tsy mahita. Raha tsy diso aho, izy ty ministry ny culture nanisany tratra tamin'izany. Tenenina aminareo hoe taoviny atsika, vita tsara ny zavatra ataontsika, mivoaka ny boky ohatran'ny tantaran'i Madagasikara ny etapy rehetra, reo daholo tsika menakavy, raha sitraka reo, tsy maintsy anontaniana tsirairay manko hoe mety aminareo ve satria hisy boky hivoaka. Rehefa vita zany ny combat, satria raha sanatria tsy vita ny combat kanefa ny soratanao ny anaran'ny olona, dia manjary tratran'ny reprezay le olona dia tsy mety, ary tena farany tsy mety. Ny antony nanaovana an'izany manko tokony mba hirepertorena ihany ny atao hoe akama, satria à partir du moment nareo miparticiper, micontribuer amin'ny zavatra ohatran'itony de akama ianareo zany. Akama ianareo de facto. Mandrata ty amiko, de tenenao amiko hoe firy tokony andefasana pinsa eo amin'ny anankiroa, isaky ny participant na contribuant, mba miangavy anao rahalahy mpirakibola amin'ny association akama. Fa omeko anao daholo ny adresy rehetra n'le olona participant. Non, aleo za ihany manao azy ka. Satria mety manahirana amin'le miasa saina ny olona amin'le confidentialité. Miala tsiny rahalahy fa tsy hoe tsy atokisana ianao. Donc lasitsika zao e. Isaorana ny tanora akama any Strasbourg sy Nanty
nanome hevitra hoe président, c'est quoi 30 € par jour ou par mois? On est quand même assez nombreux, monsieur le président. 30 € minimum, pendant 3 mois, c'est comme un oignon. Et c'était pas bête comme proposition. C'est ce qu'on a mis en place. Tao anatin'ny 2 semaines de YouTube Show. Il y a un phénomène que je n'arrive pas à comprendre. Je fais comme tsika. Rehefa mijery ohatran'izao tsika dia matetika tsika eo amin'ny 240 eo. Eo amin'ny 300-350 eo. Fa vao raccrocher-na ilay izy, vao distribuer, na hoe partager, vous allez voir, on sera minimum dans les 1300. Dia rehefa nijereko ilay izy, ahoana ary ny mahatonga zany? Azo atao mihitsy le hoe rehefa mijery direct ianao, dia ahembotra ao ilay izy, dia tsy hitan'ny Fleury Rakotomalala ianao ary tsy hitan'ity appareil ity hoe misy olona hafa koa efa mijery any amin'ny voalohany no nanomboka izy. Tena azo atao ilay izy. Tonga dia vao hoe à peine hoe tapitra veloma daholo tompoko, dia partager, dia miandry kely 3 minitra misotro dité kely eo aho. Tonga dia inona mitranga? 1200. Maly izy zao tonga dia 1800. Ok are. Zay ndao indray tsika andefa midadalo ary. Nenyo makasitraka makately nanao nohony fitila fotoana sierina foinao nananatra mitandrina sinana finaa nalolotra misua tokony ho tafina kelya iana tonona mpianatra nandeha ianao maso mitsilo sy sofina nandray tano rawi ianao no nanoro Batsisiana bakana afwanduru Kelia yana ununa pianatra Nandea yana masu Mitsiru sesufina nandre Tanu rawi yana Batsisiana bakana afwanduru Nada sitaku izai Lazaina Fizaizanaka Namina Sumbinyaina Nani Funana Zai Matthew Sisi Tamini Fana Fuina Lumena Fiana Lai Rai Yana Wilai Filua Tukana Tina Nabaru Masi Kiane Fabesi Jamami Yenzana Nefama
kana tsy manapaharo masikiane fa besy ramamy enjana ne sambari futumani fandeyamu itukadalana siwei lalamu nasana chiamalana nifitia manaremu unatakunanuduana utamika waseru fatiusabapuana Janara vivedi una suggestina fana trentera setara misy manontany hoe vorondolodolo ve zany ireo le mijery reo? Tsy zay ka. Misy le namatsika ny akamatsika moa zany any États-Unis eo amin'le entre satria ny amin'ny 6 alina aty à France, any États-Unis zao amin'ny 22 heures aty misy any amin'ny faritra sasany amin'ny 3 hariva, 2 hariva, eo amin'ny elanelany eo zalahy ndraindray mijery kely, de misy mijery amin'ny alina, ohatran'izany koa ny any Canada, ny Inde, ohatran'izany. Any Australie raha misy akamatsika koa, miasa amin'ny branche-na ONU, tsy afaka manao politika dia tsy afaka miseho. Dia fanaizana jany nisy akama zay tena niteny hoe akamo anatin'ny fitondrana izy fa izy indray akamo izy tena akamo izy amin'ny lafiny rehetra. Zany hoe rehefa anahirina any nareo ny olona ao anatina fitondrana iray tsy voatery hoe ratsy daholo. Misy olona tena miezaka ny hoe hametraka zavatra tsara fa ny ratsy foana no mibahana. Misy amin'izy ireny mifandray tsara ary mifandray atendro amintsika. Ka sao aniriana any rehefa hoe misy olona mijoro na ohatran'izany tsy maintsy hazavaina ny zava-bitany sy ny zavatra nataony, tsy afenina anareo fa anisany manampy antsika koa ireny. Tena manampy antsika. De oui le akamo hoe tu peux pas savoir fleurir aussi ça. Tu peux pas savoir combien il t'écoute. Il zao les gens au pouvoir, la présidence, la primature, misy olona mihitsy de miasa, tena nahafantarako an'le madama hoe manao compte rendu isaky ny amin'ny 26 maraina rehefa manao émission dia tsy hoe mandeha fa izy mihaino de manao compte rendu amin'ny Andry Rajoelina amin'ny 26 maraina na le izy rehefa tonga amin'ny 16 maraina any am-piasany iny. Tu peux pas savoir aux juges les akamo. Ils te regardent tous, ils t'écoutent tous. Ka maninona ho raha mihaino ary zalahy dia arahany fotsiny ny teniko dia vita e. Non, ka entin'le arrogance ozy. Za zao iny zao niteny endana makany tiliara rehefa rahampitsona amin'ity herinandro ity, dia maninona raha arahana fotsiny ny teniko dia zay. Za angamba makalagy ireo. Zay zany le phénomène hoe vorondolodolo ve reo? Misy olona reo mijery, certes tsy olona miara-miasa amintsika fa
avy eo amin'ny mampara mitsikilo atsika izy hoe inona ny revi miaingy ato de zay mety aminy alaina izy zay tsy mety aminy tsy alaina. Fa le filoham-pirenena koa moa mafiloha ahoana moa ny ahafahan'ny filoham-pirenena anaraka ny teniko sy ny hevitro hoe sambory ny mpanao kolikoly. Sarotra be aminy zany zay manofo nareo, sarotra be aminy zany, sarotra be zany. Hatrany te-hiteny ianao asory manta daholo ny volo-tongotra ao. Daly iny manko be volo-tongotra be. Tsy miseho masaondra mihitsy ny ranjony. Efa nahita ny Andry Rajoelina Bermudava ianareo, tsy haiko mety ho razena angamba. Zay ary a. Bon, hiditra amin'ny procès américain, élection américaine indray tsika ary afahantsika manaraka ny zavatra mitranga any États-Unis daholo. Living in America. James Brown. Mahafinaritra ery mandihy am'izany anareo. Ay. Ohatrany tsy ho faty mihitsy tamin'ny fatanon-drano mandihy an'izany. Ay. Lanjalanja aloha. Roland Ratsiraka iny mahay mandihy. Aleo aloha teneniko kely anareo zany. Zay manko tsy resaka miaraka lehibe ary fanjinjanjinja teny e. Samy tanora. Mandihy iny izy tsy nanaiky raha tsy nandihy teo Antsonjombe ny propagande natao de tsy nanaiky mihitsy le ry raha tsy nandihy. Tsy azoko mihitsy aloha le filinina an'le ry tamin'iny fa de inona nataon'iny le izy ny olona rehetra gaga mihitsy. Efa ela izy nanofinofy andihy amin'ny publika ohatran'iny. Zay zany le izy. Bon, hiditra amin'ny resaka élection américaine am'izay tsika. Sao a? Tamin'ny zoma aho de efa niteny hoe ato anaty émission rahalahy Mikael na Rasotety. Zay manko ny zavatra teneniko atsika. Mbola zay no tonga nahako tapoter téléphone teo. Ao anatin'ny émission de misy olona teo fa de miteny hoe alefaso le riba fa amea. Misaotra betsaka tompoko. Le tamin'ny zoma de namafisiko. Ah bon, on est de la famille alors. On est de la famille, je vous rappelle après. De miteny hoe certes, c'est Joe Biden qui est à la tête du sondage maintenant, aujourd'hui, et à partir de la semaine prochaine, ça va, tout va changer. Ary malaire za fa de efa nanome projection sady hoe l'écart de point eo entre 0,5 à 1,5%. Zay l'écart de point eo, n'iza mandresy zany. Zao no teneniko taminareo tamin'izay hoe ary namafisiko omaly hoe ny resaka réseaux sociaux sy ny communication digitale de tena miasa be
any États-Unis. Tokony ho fantatritsika fa tsy hoe lany filoham-pirenena fotsiny ny tena combat amin'ny élection américaine fa mahazo majorité koa ao amin'ny Sénat. Mahazo majorité koa ao amin'ny Sénat. Dikan'izany zany miaraka parallèlement et si l'on peut dire hoe complémentairement, si l'on peut dire raha azo tenenina zany dia ny élection filoham-pirenena sy ny sénateur. Ary mandeha daholo ny akamely ary manomboka mivoaka daholo ny dossier tsy mety sy tsy manjary rehetra. Zany hoe mba hinotsika kely mba mizatra me ny teny amerikanina tsika dia mba mizatra kely eo tsika dia azo afaka mitsika le izy avy eo. No one wanted to. And I want to show my strong support for you. I think we're going to all get across the line. I think Cal's going to get across the line too. Bon, inaudible le izy fa ity resaka ity zany dia resaka entre ny Joe Biden sy le gouverneur ny Caroline du Nord, Roy Cooper. Rehefa niteny izy tamin'ny nga Biden hoe exploiter-dralahy amin'ny scandale le gouverneur en Caroline du Nord, Roy Cooper, démocrate, ny scandale ny Cole Cunningham dia candidat sénateur io dia tratran-dralahy tamin'ny micro, tratran'ny espion ry micro show fihetsoan-dralahy azy, l'espion ry Trump. Zany hoe tonga hatrany amin'ny voan'ny Biden mihitsy zany ny scandale momba an'ity le Cunningham ity, Cole Cunningham, zafady tompoko. Manalasala koa moa le zany le entre ny teny frantsay sy le teny anglisy ary menatsiny ka ny campagne an'le bandy zany ty le bandy le Cole Cunningham ity dia c'est démocrate miaraka amin'ny John ry Joe Biden démocrate i Trump républicain dia mivoaka ny scandale an'lery momba ny resaka écartade sexuelle an'le dalle. Oui, le resaka atao traduction amin'ny teny frantsay zany hoe non, je voulais vous exprimer mon soutien ferme. Mais je pense que nous allons tous passer la ligne. La ligne io zany le scandale io, a déclaré Cooper. Je pense que Cole va passer la ligne aussi. Et la ligne natenenina eto, c'est la ligne du scandale, des scandales. Je sais que c'est frustrant, mais nous allons le faire comprendre, a ajouté Cooper. Biden a fait campagne à Raleigh, en Caroline du Nord io zany tamin'ny latsinainy. Kanefa ny Caroline du Nord io mihitsy zany niobsehan'ny scandale satria candidat ao nga Cole Cunningham. De le fait manao ino izy teo manao campagne any amin'le toerana satria miaraka zany hoe le candidat sénateur démocrate tsy maintsy manararoatra n'le fandalovany le futur filoham-pirenena de mba maka vato koa mitsipona an'io. Ka le fait izy roalahy milahatra zany amin'ny communication sy ny communicateur de ohatrany hoe mitoléré an'le aventure sexuelle ataon'ny Cole Cunningham Joe Biden. Ary tena tafiditra atao anatin'ny canal mihitsy
Satria tratran'ny zalahy tao anatin'izay. Le scandale sexuel de Cole Cunningham entraîne les démocrates dans tout l'État et il n'est pas étonnant que Rob Cooper ait qualifié l'inconduite de Cunningham de frustrante et que Biden ne faisait pas campagne avec lui. A déclaré Wigginton, secrétaire de presse du gouvernement de Caroline, du gouverneur de Caroline du Nord dans un communiqué. Zany hoe voatery zany nga Biden tsy nanao campagne niaraka tamin'ity démocrate candidat Cole Cunningham, sénateur any Caroline du Nord. Caroline du Nord zany dia État anankiray ao anatin'ireo État maromaro ao anatin'ny État fédéré an'ny États-Unis. Ary zavatra tena lazaiko anareo Caroline du Nord zany manko andraso aloha Caroline du Sud Caroline du Nord Caroline du Nord tena hoe tena conservateur miaraka-piazan'olona fa ny any amin'ny Sud manko ny be mainty fa Caroline du Nord le tena be mpanavakavaka be rasiste ary zareo ary conservateur daholo na izy protestant izy na baptiste izy ary tena sarotiny amin'izany hoe lehilahy jangajanga zany. Ao zany tena betsaka majorité ny oasy ao. Zany hoe le tena na démocrate. Ao zany le izy manko tokony ho fantatritsika hoe tsy betsaka ny Amerikana no affilié amina parti zany hoe démocrate izy na républicain. Tsy de betsaka. Fa ny azy ny zavatra mahasarotiny azy dia zany atao hoe jangajanga sy misy dossier mangalatra na détournement. Zay no mahasarotiny amin'ny vahoaka Amerikana. Dikan'izany zany raha tsy azony Joe Biden zany Caroline du Nord dia anisan'ny hafahafa ihany satria tonga dia mitsimbadika ilay vote zany raha ny Caroline du Nord no lasan'ilay Trump zany dia mitatritatra makany zavatra io. Atao ny henoantsika amin'ny Plaza Vaovao tamin'ny Fox News dia ahafahanareo malala hoe enjakenjana ihany izy zany Monsieur Fleury North Carolina that has been upended by scandal. Republican Senator Tom Tillis has been trailing in the polls. Now Democratic challenger Cal Cunningham canceling campaign appearances after some racy text messages emerge between him and American. Zay tanareo zay lazain'izay zany hoe tena voatery mihitsy nga Biden zany miataka ary tsy nanao campagne miaraka tamin'ity Cole Cunningham ity. Then Cole Cunningham married public relations strategist. Cunningham now says the Army Reserve is investigating him. Rich Edson live for us in Washington. Rich, why is the military getting involved here? Et en plus du Cole Cunningham ity dia misy dossier ihany koa ankoatra ny scandale amin'ny resaka sexting zany amin'ny resaka sexuel sy ny karazany dia misy ihany koa amin'ny resaka détournement na réserve militaire. Tratran'ny zalahy ihany koa. Zay ny le teneniko anao. Le teneniko anao raha malagasy hoe ianao manaraka an'ilay sondage nefany misy artiste koa ao. Zay ny ilana an'ilay hoe lobbyiste cabinet spécialisé amin'izany atao hoe influence digitale sy ny hoe resaka azahoana ny information rehetra satria asana cabinet tsy cabinet de communication tompoko fa cabinet de lobbying zany. Mahafinaritra ndavara safady
Hey, good morning, Trace. And the U.S. military is investigating Lieutenant Colonel Cunningham. See, the Democratic candidate here is in the U.S. Army Reserves, and extramarital affairs do violate the Uniform Code of Military Justice. Zay zany a, ny miaramila Amerikanina mihitsy, izy manko manana ny fitsarana izy, ny miaramila koa zany ohatran'ny hoe miaramila gasy koa manko no misy an'izany, dia ny miaramila mihitsy no sy ny FBI no manao ankety amin'ny Cole Cunningham. Tenenina amintsika hoe tsy le fiafaran'le ankety eo no zava-dehibe na ny fitomboana, fa ny tena important eto hoe io fa misy demokraty tsaingo, ohatran'ny gafy François Fillon io. Zay mampatonga amin'ny firenena matanjaka sy miaina an'izany atao hoe tena demokrasia dia tena mitsimbadika amin'ny fifidianana. Fa tsy mbo ohatran'ny Madagasikara manao doublon, tena miteny anao ary vahoaka malagasy. Raha misy olona mieux placé hiteny hoe tsy lany i Andry Rajoelina dia izaho. Satria izaho koa tsy naniry ny fahatongavan'ny Ravalomanana teo amin'ny fitondrana. Zay natonga anahy tsy nanao déclaration hoe manohana Ravalo na manohana ny Andry Rajoelina. Samy tsy tiako izy roalahy. Fa samy hanao ny ataony reo rehefa tonga eo. Fa ny zavatra marina ary tena marina, nga Ravalomanana ny lany, fa ny ramborazana urna samy nanao moa izy mitsano. No tena betsaka ary navitrany Andry Rajoelina record. Loatra. Cunningham's campaign says that he will participate in the Army's inquiry and that he is staying in this race. The Associated Press is reporting Cunningham's extramarital relationship appears to have extended beyond just text messages and into an intimate encounter as recently as July. Cunningham has largely avoided the public this week, though a local Raleigh television station did catch up with him. Cunningham told them that he's hurt his family, disappointed his supporters, and that he's taking responsibility for that. His opponent, incumbent Senator Tom Tillis, says voters need to hear from Cunningham about this. Le scandale an'lery zany a, dia tena manapotika mihitsy le mihitsy izy teo. Le scandale an'lery dia tena manapotika mihitsy le campagne ataon'ny démocrate ny Caroline du Nord. Ary naman'lery raha dia mianatra amin'lery. Satria lery zany na ny collaboratrice ny ary, olona mitovy miaraka parti aminy takon'ny Ramatoa Arlene Guzman Todd zay nitononony teo, dia nikotiany lery koa. Manja zany hono le Ramatoa io, kotiany lery le Californienne zany. Mahamenatra ary menatra ny ekipa démocrate ny zavatra ataon'lery. Dia miala pahamy daholo ny olona, na ny gouverneur zay tokony supporter anazy, soutenir anazy, supporter, na le filoham-pirenena candidat Biden, dia miala paha daholo. Jereo fotsiny teneniko anareo. Ty le vaovao nataony tweet nataony Joana Rodriguez, hispanique zany, dia 420 000, 100 personnes no mijery azy. Nanomboka omaly 19 octobre eo. Ity vaovao androany ity, raha jereko firy no mijery azy. Tsy mbola hitako eto, tsy asehony eto. Fa ny olona manaraka amin'ny Fox News par jour
Ny any États-Unis fotsiny dia mahatratra ny amin'ny 90 millions par jour. Dia eritreretan'izany ny force de frappe ty Fox News ty. Ny titre amin'izany tonga dia tena mipoapoaka mihitsy campagne events amid 16 scandale America's newsroom. Le candidat démocrate du Sénat américain, Cole Cunningham, fait face à une enquête de la réserve de l'armée démocrate. Voilà pourquoi je continue à vous dire que ce sera Trump qui sera élu. Teneniko aza ny zavatra any ary ataoko toy ny zavatra tony ahafahanareo micomprendre rehefa iteny aho aorianao hoe Yann na izatsy na zaroa ny solution amin'ny Madagasikara. Ahafahanareo miomana psychologiquement sy miomana ary mety nareo ihany areo miteny amiko hoe Monsieur Fleury tsarao ve Yann kosa. Sur ce, je vous dis au revoir. Ratsika ienany lolo sy ny tariny dia fanao veloma mandra-paina tokoka. Vorona mandalo ny aza ikiobaka tsy moramore taraina loatra izany ore na tsiaro anao atamin'izay ny masoandro manazavy ny aza tsaroko nangatsiatsiake nakina ny tanàna tsiake na tsiaro anao atamin'izay tenala fidalanao amakivaky ny ala takotako ny avona takotako ny avona makimia ny karatra mbola io ty zavatra tsy menimeny